Lafomba afa kosa indray dia ny farana omaly ny atrikasa momba ny fankatoavana ny tetikasa amin'ny ministera sy ny sampandraraha isan'ny tokony momba ny paikady hitondrana ny sehatra nomerika eto Madagasikara amin'izao fotoana izay eo ambany fitariana amin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arak'ajo mirindra. Ny ompana betsaka anatin'izay ny famaranana ny antotan-kevitra momba stratégie numerika. Aorian'izay ny famiaranana atao izay andalo ny filan-kevitry ny minisitra sy ny governemanta ny momba izay tanjona ny ahafahana mampiasa sy mikirakira ny fitaovana sy ny sehatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny nomerika araka ny tokony ho izy sy ny lalàna mifehizay fanampanazavana. Rehefa vita zany iny validation en conseil iny zany dia lasa document officiel izy io zany dia io zany no document iasan'ny ministera rehetrarehetra sy ny institution manomboka izao mandritra ny 10 taona amin'ny resaka numerika. Le document zany dia milaza hoe ohatran'le fahenontsika teo zany dia hoe ireto daholo no lalàna ohatra izay tokony ho atao sy ahitsy ary ireto no décret d'application ho atao mandritra ny fotoana ao anatin'izay tontolo satria tsy maintsy manaraka le teknôlôjitsika zany dia ny teknôlôjia mandroso tsara fantatra tsara hoe mandroso be ny teknôlôjia fa raha ohatra ka tsy misy lalàna mikadre an'ilay teknôlôjia dia manjary lasa ohatrany hoe mandringa le izy. Eto amin'ny tanànan'Antananarivo zao dia efa hitanareo hoe misy an'ireo caméra izay apetraka amin'ny resaka sécurité. Iny zavatra iny zany mba ahafahantsika mampiasa tsara an'iny fitaovana reny dia tokony misy lalàna mifehy tsara ny fampiasana anazy dia izay le soratantsika ao anatin'ilay plan stratégique.